mondiala aloatra mangoro ny toy ny etsika fitakina nataony retantsandro any tapaka ny RN 44 raha fonds souverain malgasy na ny FSM mandeha ny fanadiadiana tsy andeferana ny kolikoly gouvernemanta vaovao nila mijoro amin'ny azon-damosina tsy anara-dreny rano fotsiny hoy ny olo-pirenena alarobia 5 martsay na 20 faltafaraka aminao andreto mikilasy tombavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasanao naraka izany hatramin'ny farany makasika ny fiainam-pirenena avy hatrany hatramin'izao fotoana anolorana izao dia mbola andrasana ny fampahafantarana sy ny fanendrena ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta Radzaonarson efa miatrana eny amin'ny lapam-pianjakana iavoloha avokoa moa amin'izao ireo mpanao gazety hampita izany vaovao izany raha ny fantatra dia seza 30 no miandry ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta io amin'ny tena amintsika ihany ho makasika izay rehefa vonina ny fampitambavao ny mpanao gazety eny avoloha amin'izao fotoana izao fatoizantsika kosa ny fampahalalam-baovao makasika izay fiainam-pirenena izay tokony iorina amin'ny fanajana ireo soatoavina fototra toy ny mangarahara ny tamberin'andraikitra ny tsy fitany ilana ary ny fampandraisana anjarany rehetra ny dingan'ny fanavaozana ho ny fikambana ny fiarahamonim-pirenena miankina amin'ny fandraisana anjarany rehetra tsy hanavahana sokajin'olona ny fahombiazan'izany ho izy ireo mijoro mpandray andraikitra sy miaro ny tetezamita ny fiarahamonim-pirenena ka manao ny asa manandrify azy miatomboka amin'ny dinika misokatra izay mikendry ny anamafy ny fandraisana anjaran'ny olo-pirenena hitondrana ny etahitan'izy ireo amin'ny fanapaha-kevitra mikasika ny tetezamita sy ny fanavaozana ny firenena fanampanazavana mandalika ny dalana ny firenena taoriany zavantranga ny volana oktobra lasa teo miankina amin'ny fandraisana anjarany rehetra tsy manavaka ny sokajin'olona ny ampahomby na tsy ny dingan'ny fanavaozana ho ny fiarahamonim-pirenena izy ireo izay manasongadina ny tokony ametrahana rafitra fifampidiniana ho an'ny tetezamita amaritra ny laharam-pameana sy ny rafitra fanaramaso iantohana ny fanajana ny mahavonjomaika ny tetezamita sy ny fanamafisana ny fanjakana tandalana zava-dehibe ny etsika ataon'ireo rafitra samihafa amin'ny fitariana dinika saingilana ny fandrindrana sy ny fametrahana rafitra mazava momba izany miaraka amin'ny fomba fiasa sy tetiandro ary tanjona mazava mba ho fantatry ny rehetra satria moa zany tena hoe le hoe tsy mba tsisitsony le crise lava reny aminay efa mazava hoe le dingana voalohany dia le tsy maintsy misy cadrage de la transition zay moa zany anisan'le hoe fototra iangana an'le concertation nationale tokony hivoaka n'le concertation anay ary dingana voalohany resana le concertation nationale fa amin'ny refondation tokony fantatra mazava koa hoe inona moa zany le rafitra evertika ho apetraka ho an'ny firenena inona le rafitra systémique les constitutions tena hoe mety amintsika fa inona koa le modèle économique social et économique mety amintsika inona koa le laharam-pahamehana sy filana sy zavatra andrasina isaky ny faritra zay zany no heverinay tokony hoe entina adininy avokoa nandoha-pirenena manamafy miezaka atonga ny fanavaozana ho dingana makany amin'ny demokrasia ahafahany rehetra mandray anjara sy mitondra fampandrosoana marina ny fiarahamonim-pirenena manokatra ny varavarana izy ireo amin'ny fanatanterahana dinika misokatra ho an'ny rehetra dinika izay mikendry ny anamafy ny fandraisana anjaran'ny olo-pirenena rehetra amin'ny fanapaha-kevitra momba ny fitantarana ny tetezamita ampiasaina anohanana ny dinika ho tanterahany ministera mpanjakana misana ny fanavaozana miaraka amin'ireo mpisihatra rehetra ny ho tolo-kevitra ivoaka sy anentanana tsy ampivondrona ireo fikambana ny fiarahamonim-pirenena amin'ny vina iombonana ananan'izy ireo dia resantsika teo fiantohana sahady ty zany mba tsy misy atao anjorom-bala na iza feo zany avy any amin'ny ifotony indrindrandrindra zay resantsika zay ao anatiny ataontsika hoe fanavaozana mitanjona moa anaty lesy dia zay fanavaozana hitondra an'izay contribution na anjara biriky hoentina hanolorana hevitra hanovozana ny hevitra rehetra zay lesahantsika ao makany amin'izay transformation ny resaka système sy ny structure eto Madagasikara afahantsika miantoka ny fanavaozana ny firenena sy ny fiarahamonina indrindrandrindra tafatsangana araka izany komity mpitarika ahitana fikambanana sy sihatra 30 avy amin'ny fiarahamonim-pirenena izay tompona andraikitra amin'ny fandrindrana ny fanatanterahana ny dinika sy ny fanangonana ary ny fandrindrana ny hevitra sy tolo-kevitra avy amin'ny faritra tsy hanavana sokajin'olona ny fokoanandoha anarivony ireo mpandray anjara andrasana ka omena vana manokana ao atin'izany ny fandraisana anjaran'ny vehivavy sy ny tanora ny olona manana fahasembanana ary ireo mpisihatra ny ambanivohitra izay saika adimy mahery ny 700 sy 1000 no
andray anjara amin'ity concertation nationale indépendante et inclusive ity ary ahitana ireo solotena sokajin'olona samihafa misy eto amin'ny firenena indrindrandrindra fa ireo sokajin'olona izay adino sy natao anjolombala nandritra ny fotoana samihafa ka anisan'izany ny sokajin'ireo olona manana fahasembanana. Anisan'izay ihany koa ny tanora latsaky ny 5 taona, isan'izay ihany koa ny vehivavy ary indrindrandrindra ireo mponina eny ambanivohitra sy ny tantsaha samihafa. Raha ny fantatra anomboka ny volana aprily izao ity fikoanandohan'ny fiarahamonimpirenena ity ary aritra efabolana izy dingana roa ny fanatanterahana azy miaingen'ny fotony sy saparitra ka atolotra ny fitondrana amin'ijoro ny fekevitra rehetra tapaka amin'izany ho fandraisana anjara ny fiarahamonimpirenena niainga tamin'ny atahitan'ny olom-pirenena anatin'ny fanavaozana ny firenena. Dingana mety andravina ny olana maro lafo eto amin'ny firenena ankehitriny ny famerena kasina ny fokon'olona ho ireo mpandinika sy mpanabe androany nanoloana ireo tanora tetsy faravohitra. Mitana andraikitra goavana ary singa fototra amin'ny fanavaozana ny firenena ny tanora sy ny fokon'olona ka tokony averina amin'ny toerana misy azy hoy ny fanazavana eo amin'ny sariny ny Aina Rakoto. Tsy miorina amin'ny fotony dia ny fokon'olona intsony Madagasikara ankehitriny ka mitsingevaeva ka rariny raha tsy misy mandeha amin'ny laony ny zava-drehetra. Dingana iray mety andravina ny olana tsy mety ahitana vokany amin'izao ny famerenana amin'ny laony ny asin'ny fokon'olona sy ny fijoroany malagasy rehetra indrindra ny tanora amin'ny maizy azy. Dia ny fokon'olona ny fotony. Raha vao miresaka ianao Madagasikara ka tsy miorina eo ambony fokon'olona dia verina fa maivana izany tsy handeha amin'izay laony ary mety izay daholo ny manazava ny olana rehetrarehetra na ara-politika na ara-piariana toe-karena izay iainantsika io satria na ny politika na ny toe-karena dia misy rivotra mitsoka izay manahirana ka ny firenena malagasy raha vao tsy mijoro amin'ny maizy azy ohatra ny firenena hafa rehetra na nytandrefana na nytatsinana no misy zavatra mijoroany dia tsofon'ny rivotra pohan'ny rivotra dia io angamba ny manazava n'le somary olana izay iainantsika amin'izao fotoana izao. Porofo ny zava-misy fa manitra ny firenena satria niala tamin'ny fokon'olona izay ariam-pirenena ho ny fanamafisana. Maika araka izany fampahafantarana ny famerenana andoharano ny rehetra fotoana fanitsiana ny lalam-panorenana ihany koa ivony fito-kevitra amin'ny maharena malagasy ny fokon'olona. Ny fokon'olona dia harena malagasy, harem-pirenena farany sarobidy indrindra mampiavaka amin'ny Madagasikara. Ny nataontsika hoe ny fialantsika amin'ilay tena fototra dia ohatran'ny hoe olona nanary harena zany. Mahatonga antsika mantra zany dia ny fialantsika tamin'ny harena fototra dia ny fokon'olona. Tena mila mahasamy teny zany tsika hoe mahantra Madagasikara satria nanary ny harenany niala tamin'ny foto-kevitra ny ingany zany. Ny zavatra misy tena maika indrindra amin'izao fotoana izao dia ny mampafantatra ny olona aloha tia fiaingana fa zahay vao vita ity dia ny anaparitaka tsy tsahatra mihitsy zahay anaparitaka misehatra rehetrarehetra amin'izay toerana misy rehetrarehetra hoe andao hiverina amin'ny fokon'olona tsy maintsy metrika isika satria ao anatin'ny fotoana famolavolana lalam-panorenana isika izao. Ny zavaranonando ny lalam-panorenana malagasy sy ny artikla 4:5 mamaritra fa ny fokon'olona dia fokotany izay circonscription administrative fa tsy fokon'olona. Fotoana fanitsiana zany zao iarahan rehetrarehetra miaraka manitsy hoe andao haverina amin'ilay tena foto-kevitra ara-tsoatoavina maharena malagasy azy aloha inona ny antsoina hoe fokon'olona dia avy eo jerevana ny fivoaran'ny fiarahamonina rehetrarehetra ampifanitsina hoe tsy hiverina anao salaka intsony isika, tsy hiverina andeha ho any amina ataontsika hoe valitanana sy ny taloha intsony isika amin'ny endriny taloha fa hoe ahoana ny hiverenany ao anatin'ny fotom-pisainana malagasy sy ny soatoavina. Misy ny soatoavina atao ambadiky ny fokon'olona izay arava-tanteraka ankehitriny mandeha miandalana araka izany famerenana amin'ny fanabeazana sy fampiraisana ny tanora amin'ny karazan-dalao maro. Mila miverina amin'ny rahina ny tanora dia ny fomba ahafahany mampirahina an'ilay tanora rehefa amin'ny alalan'iny lalao ohatran'ny hoe kisangisangy zany fa tena mora kely zany averina amin'ny lalao, averina manao sabaka, averina manao vitsili, averina manao fanorona, averina manao fanatanjahantena satra zany rehefa anatina iny zany izy ihany tonga saina avy mahafinaritra ilay mirahina satria misy soatoavina ambadiky ny rena zany zay zany isan'ny stratégie action efa natao ary mbola toy zany. Singa roa lehibe
ka tokony hifantohana amin'ny fanavaozana ny firenena ny tanora sy ny fokon'olona ka niaran'izy ireo ny mpitondra fanjakana merina izany ho tombotsoa-pirenena 570 isan-jaton'ny ankizy dia voalaza fa tratran'ny pauvreté d'apprentissage inona ny dikan'izay raha ny tanora ankehitriny ary efa misedra olana ny ankizy zay ho tanora raha-pitso 570 isan-jato ny tratran'izay ho aiza ny firenetsika zay ny mahatonga an'ilay izy hoe andao re hifanometanana ary mitodika manokana amin'ny fitondram-panjakana zay tsy reraka tompoko fa miantso hoe ndao mba hiveriny ny fotony ny amin'izay fanarenantsika ny firenena mikasana tanteraka fankakevitra momba ny fokon'olona moa ny sihatra famerenan-kasina ny fokon'olona izay vondronan'ireo kristianina firaisamoa ny pirenena zokiolona sy ny maro hafa amin'ny volana aprily avy zao ho any androany nisy ny atrikasa fa melabelaran-kevitra nanehoana ny anjaratoerany tanora ao anatin'ny fokon'olona sy ny fanorenana ny firenena teny amin'ny arom-pifaravohitra iteo amin'ny sabotsy izao ny hetsika famerenan-kasina ny fokon'olona amin'ny alalan'ny fotoam-pivavahany ny faravohitra ihany tanjony any amerina ny asin'ny fokon'olona sy ny fivavahana ary ny sotoavina izay singa lehibe fototry ny fampandrosoana fanatomboka amin'izao fotoana izao ny famotorana raha-pitsarana mikasika ny raharaha mahazo ny Fonds souverain malagasy na ny FSM izay anana ny fanjakana petrabola feno ity dingana ity dia nanaraka ny fitsirana ifotony nataon'ireo manam-pahaizana ka nahitana fa nisy fanodikodinam-bola atao amin'ity rafitra ity araka ny fanazavana ofisialy avy amin'ny fitondram-panjakana dia tsy andeferana ny kolokolo sy ny fanodikodinam-bola panjakana noho izany dia ampiarina amin'ny fomba entitra ny lalàna manan-kery amin'ireo rehetra voakasika izany raharaha izany voalaza fa manaraka tanteraka ny fepetra napetraky ny lalàna fahaizana miatra eto amin'ny firenena ny fizotry ny famotorana ka kendrena ny ahitana mazava ireo tompona andraikitra sy ny andraikitra no raisin'izy ireo tsy ahifina fa araka ny lalàna laharana faraika amby roapolo amby roa arivo tsipika aotra efatra amby roapolo tamin'ny 7 amby roapolo septambra raika amby roapolo amby roa arivo dia fanana ny fanjakana manontolo ny reny vola mitentina folo lavitra isariary ao amin'ny FSM notendrena nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevim-pitantanana sy ny tale jeneraly ny famatsiam-bola ireo tetikasa tafitra ao anatin'ny fandarana sakabe ny fanjakana na PGE izay mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena no asa iandreketan'ny Fonds souverain malagasy. Lafimavao afa tanteraka kosa indray miaramila malagasy 7 no mandray anjara amin'ny Papanga 4 amby roa arivo na ny sarinady iraisam-pirenena atao atsy amin'ny Nosy la Réunion nanomboka ny 2 amby roapolo martsa teo ary farana ny 7 amby roapolo martsa ho avy izao tanjona mandritra izany ny fanazarana ny miaramila rehetra ny fifanakalozana traikefa ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpandray anjara ary ihany koa ny fanamafisana ny fiarovana ny firenena tsirairay fanadiadina mandray anjara amin'ny sarinady iraisam-pirenena Papanga 2026 atsy la Réunion miaraka amin'ny folo alindao tsy moatsinana ny ranomasimbe indiana sy ireo firenena manodidina ny tafika malagasy misy 7 ireo miaramila mandray anjara mivantana amin'izany izy dingana telo ny fizotry ny sarinady ary ompana amin'ny fanafana firenena iray amin'ny vahony fahavalo ny sarinady ampiarina irotsaka antsihatra amin'izany avokoa ny tafika tanety ny tafika andranomasina ary ny tafika nabagabaka ary sampany ao Saint-Denis sy ampany ao Saint-Pierre zany miara-miasa atsika araky ny voalaza ombenombeny miara-miasa amin'ny firenena rehetra ary anisan'izany ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny tafika frantsay zay tsy vao androany manatrika exercice na karazana fampiarana avy amin'izay efa natao hatramin'izay atsika kehitriny amin'izao dia misy tafika malagasy mandray anjara amin'izany ao ny marina avy ao hoe ny amin'ny tafika antanety misy hatrany amin'ny 7 ary maherin'izay moa zany izy fa ny tena miantsehatra dia zay 7 zay ireo rehetrarehetra reo mandray anjara amin'izany exercice zany mifandimby ny fandraisana ity sarinady ity santona ary tany majanga no notontosainy zany tamin'ny taondasa na antsoina hoe tulipe 2025 tanjona mandritra izany ny fanazarana ny miaramila rehetra ny fifanakalozana traikefa sy ny fanamafisana fahaiza-manao ary ny fanamafisana ny fiarovana ny firenena tsirairay dia tombony moa zany dia ny afahany miaramila tsika manatrika sehatra iraisam-pirenena sehatra avo indrindra ty amin'ny zone ny Océan Indien
mba ahafahana mandray traikefa koa indrindrandrindra manao fampiarana samihafa amin'izay fiofanana raisitsika amin'zareo matetika isa-taona amin'ny lafiny rehetra. I zavatra ohatran'izao moa fizarana traikefa fizarana faiza manao ary mivoatra ny resaka mahakasika amin'ny fiarovana mivoatra foana araka ny ahitantsika azy amin'ny vaovao isan-karazany maneran-tany dia miezaka koa tsika manatratra an'izay ary miezaka tsy ho tara na dia eo ara ny tsy fampian'ny fitaovana izay raha malala fa ny olombelona kosa na ny miaramila dia mitohy foana ny fiofanana ary tsy latsa-danja amin'ny hafa rehetra. Nanomboka ny 1 martsa teo ny Papang 2026 ary farana ny 7 martsa ho avy izao. Ankoatra ireo miaramila, misy mpanao gazety malagasy, mpanentana malagasy amin'ny tamazotra antserasera ary mpandro malagasy ihany koa manaraka ny sarinady anomezan-danja manokana ny kolotsaina malagasy sy ny fifandraisana eo amin'ny samby firenena eo anivon'ny ranomasimbe indiana. Fa hatramin'izao dia tsy mbola tafatsangana ny gouvernemanta vaovao izay andrasany maro amin'izao fotoana izao. Hiditra mivantana amintsika izao kosa ny namana mpanao gazety hitatitra amintsika ny zavatra misy eny amin'ny lapam-panjakana hiavoloa amin'izao ora sy fotoana izao arantsika ny makasika izay. Ny lapam-panjakana hiavoloana misy anay amin'izao fotoana izao amin'ny 7:30 minitra ny fotoana iresahana nanomboka tamin'ny enora sasany nampidirana teto ireo mpanao gazety ary hatramin'izao fotoana izao dia mbola miandry ireo izay mpikambana andrafitra ny gouvernemanta vaovao. Mbola malalaka avokoa ireo seza arantazana miisa 9 ireo minisitra andrafitra ny gouvernemanta Rajoana Arsan ao anatin'ny fiandrasana tanteraka tsika amin'izao fotoana izao ezahana pitaina amin'ny fampahalalam-baovao etrany ny toyan'ireo vaovao tsara ho fantatra makasika ity fandrafetana gouvernemanta vaovao ity. Araka izany dia mbola andrasana no toyan'izay vaovao izay fa manana ny etaeta sy ny andrasana amin'ireo mpikambany gouvernemanta ny olom-pirenena, andrasana amin'ireo izay ho minisitra tsirairay ny anana ny toe-tsaina makany amin'ny fahombiazana hitondra tena fanovana marina fa tsy akasezana anankarena fotsiny hoy ny fanazavana. Mila mijoro amin'ny heviny ihany koa fa tsy ho mpanara-drenirano fotsiny ka mevana ireo skandala maro miteraka fikorotana-tsaina ho an'ny olom-pirenena. Fanampanazavana. Tsy tokony hitantaratra amin'ireo minisitra vao notendrena ny fomba ratsy sy fihetsika tsy nety teo aloha ka niteraka savorivory sy fikorotana-tsaina ho an'ny olom-pirenena. Mitaky ny fahaleovantena ny minisitra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ampandroso ny olom-pirenena fa tsy ho baikona na anara-drenirano fotsiny. Dia olona mahasamy mandray fanapahan-kevitra amin'ny fiainana amin'ny firenena moa zany fa tsy hoe olona baikony rakotona baikony rabe en plus mbola hoe misy olona manindry avy any ambony fa tokony hoe manana ny maha izy azy mahaleo tena tanteraka zany amin'ny fanapahan-keviny dia miassume an'izay fanapahan-keviny mba tsisy an'le zavatra ohatra zao ianona manao an'izao ianona manao zao mampisavorivory sain'ny olom-pirenena fotsiny zany hoe izy koa mety ohatrany zavatra atao ihany koa ampisavorivory ahafahany rehetra mahazo tombony amin'izay mahazo tombony. Mila mifototra amin'ny tolona sy ny fitakiana tena kianja ny toe-tsaina ety miasa mba tena olona hitondra fanovana hiady amin'ny mafia fa tsy akasezana nangorokarena fotsiny hoy ny fanazavana. Ny andrasana zany dia hoe gouvernemanta tsara tatana zay aloha andrasana voalohany hiala amin'ity skandale be dia be eto amin'ny firenena izay mitranga isan'andro ity izay tena manimba ny sofina sy manimba ny maso. Olona sa ary olona tena vonina hiady amin'ny mafia, vonina hiady amin'ny tsy fahombiazana rehetra eto amin'ny firenena ary olona vonina hitazona ny teny izay niadivantsika rehetra indrindra ho an'izay zeda moa zany dia hoe tena mitolona ho an'izay fanovana zay. Araka izany manaraka akaiky ny fizotry ny toetra raha misy ankehitriny olom-pirenena izay tsy tokony ho tompotrano miono amin'ny zava-misy rehetra. Pejiny sosialy kosa indray mitony etsika fanairana ho vodiala Ambatondrazaka ataon'ireo tantsapam-boly vary nanapa-kevitra ny hanao sakan-dalana ho fanehoana ny fitakiny sy fanairana ireo tompona andraikitra izy ireo androany. Nambaran'izy ireo fa tsy fandanimpotoana ny etsika fitokonana izay atao fa misy ny marary ny tantsa malagasy hoy ny fanazavana. Germaine Omenjanary ny Artanjona. Tolona ho an'ny tantsaha ity hetsika ity fa tsy misy ifandraisany amin'ny raharaha politika hoy ny fanamariana ireo tantsaha mpanao fihetsiketsehana. Tsy ny fitarainana mivantana amin'ny famorany vary ihany no antony ity hetsika ity hoy hatrany ireo tantsaha fa ny fitakiana mba hisian'ny fandanjana amin'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny. 400 ariary ny kilao ny fotsim-bary ary 700 ariary ny akotry
any an-toerana amin'izao fotoana izao. Zahay tompoko tsy mitokotokona ohatr'izao fotsiny ary tsy manakanakandalana ohatr'izao raha tsy misy zavatra marary anay. Izany marary anay izany dia tiako mampafantatra anareo fa tsy mpanangom-bokatra izahay ary tsy olona voakarama ara-politika le araky ny filazany sasany fa tena tatsa zato isan-jato. Dia tiako ny mampafantatra anareo fa matoy izay mitaraina dia tena ao anatin'ny fahatiantoko izahay. Iteny zavatra kelikely aminareo fotsiny hoe inona moa zany tena mampitaraina anay io. Voalohany indrindra fotsiny dia hoe ao anatin'ny fambolena io misy fandanina io. Io tsy manavy any an-davitra zany ka io zany misy an'izany tany amin'ny zanak'Israely. Fa matoy ianao mavokatra dia mila mandany vola anao zay. Ary tsy mila tsy vitany mandany vola ianao fa mbola mindram-bola dia voanjanan'olona ny vola rehefa voazanaka ny vola dia bokatriso ianao rehefa ambany vidim-bary. Dia ataovy anatin'ny eritreritra fotsiny hoe zahay sady efa fatsena asa no mbola miasa mamelona olona no mbola taviana trosa ihany koa. Ny mamboly vary tompo raha mamboly 1 hektara ianao ka nanofa tany dia mandany hatrany amin'ny 7 tapitrisa ariary fa mahatonga vary any an-trano. Vidim-bary aty amin'ny faritra Ambatondrazaka ania ka efa famiditra 20 ariary ny vary vao e. 700 ny varitra anena zany efa 700 ariary. Raha ohatra zany hoe tena mamboly vary faran'izay tena hoe mikarakara ianao mahazo any amin'ny 4 taonina ny 1 hektara dia ataovy mikajikajy. Zay mamboly mandany vola hatrany amin'ny 7 tapitrisa. Nefa rehefa tafakatra ny vary dia amidy amin'ny 7 tapitrisa. Efa fahatiantoko 2 tapitrisa neny anay amin'izany e. Nana mafiatrany ireto an-tsaha ireto fa misy vahaolana fa ny finiavany fanjakana anatanteraka izany no andrasana. Ny fitobahany varina farana avy any ivelany be loatra no isan'ny mamotika ny tantsaha raha ny fanazavana hatrany. Ny vahaolana dia tsotra ajan'olo le stoky. Tsara ve ajan'olo le stoky ary tena tia atonga any mpitsofon'ireo mpitondra fanjakana reo zany. Inona ny tianareo? Amelana eto Madagasikara sa amelan'ireo karana mpanapatra vary reo? Azava zay lao tonga dia azava tsara ny resaka. Ary mbola ivary stoky eo mbola tsy fantatra raha vary efa nofokarina andrelana indrindra 5 taona tany rehefa anjareo ty amintsika ty. Tsika ty andefasana zavatra tsy manjarizary. Ary za dia mampanentana anareo koa aza mividy vary stoky fa vary gasy vidiny. Ary raha ohatra ndraika mahendy feo moa ka zay anavadibady ty fa izy io anie ka vidy zavatra ohatra manotra anareo-pirenena zareo dia ny vary ny entinjareo andivana vola ty zao ndray ary rehefa tsy vita rehefa tsy tananareo le izy dia zao aza atao vary atao somasy vy ndray mba ahafahanay manangana trano. Natao indrindra ho fanairana ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga eto amin'ny fireneny ity hetsika ity mba hijerena akaiky ny olana mahazo ny tantsaha sy hitadiavana vahaolana maharitra ho fanohanana ny sehatry ny fambolena raha ny fanazavana hatrany. Faloam-piampangana folo no anenjehana ny ben'ny tanàna teo aloha teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. 5 volana teo aorian'ny fanadihadiana nataon'ny tendrom-pitsaranana miady amin'ny kolikoly mikasika ny raharaha famondramam-bola teo amin'ny trosan'ny SMGD sy ny CNAPS. Dia nanamafy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra teo aloha raha manantso ary lala fa tsy misy idirana io raharaha io satria mbola tsy ben'ny tanàna ny tenany ny taona 2024. Tsy aivina fa mbola eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana na sous contrôle judiciaire ary nahazo IST na tsy fafana mivoaka ny Madagasikara ny tenany. Tonga teny amin'ny paka iary lala raha manantso androany nanao pointage no izy mbola eo ambany fanaraha-maso ara-pitsarana. Dia ny vaovao iny no manakatona ny fampalalam-baovao ankasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany.